riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. I Jesosy koa aza mba nozaha toetra. Zany loha hevitra tarafintsika eo amin'ny finainan'io Matthieu 2:20 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 21. I Jesosy koa aza mba nozaha toetra. Asa raha azonao sary an-tsaina i Jesosy lay zanak'Andriamanitra, lay tompon'ny tompo, mpanjakan'ny mpanjaka, kanefa dia nozaha toetra tamin'ilay zanaboriky rehefa hiakatra ho an'i Jerosalema. Nozaha toetra Jesosy satria fantatsika tsara fa Andriamanitra izy, mpanjaka izy, be voninahitra izy. Raha amin'ny fitenitsika ankehitriny dia hoe prince, zanak'Andriamanitra izy, izay manana ny fahefana rehetra, lay mpandovo, lay zanaka-mpandovo, io Jesosy Kristy io. Tena Andriamanitra mpanjaka izy. Nefa raha nitatsika eto amin'ity mofinaina ity dia nozahana toetra tamin'ilay boriky izy. Ny boriky dia tsy entina hamaritana velively ny hareniny olona anankiray ohatra. Tsy mba atao hoe entina hanehoana fahefana na hery tahaka ny soavaly ohatra izay maneho ny voninahitry ny mpanjaka. Fa ny boriky nefa no nasaina hitatsika nalain'ny mpianatra mba ho tengenan'i Jesosy. Midika zany fa ity mpanjaka ity dia mpanjaka be voninahitra, mpanjaka izay manana fahalemem-panahy, mpanjaka izay tena feno fanetretena. Andeha hianarantsika koa ry havako zany fanetretena lehibe tao amin'i Jesosy zany. Andeha hianarantsika koa zany fahalemem-panahy nananan'i Jesosy Kristy mpanjaka izany. I Jesosy aza nozahany toetra tamin'ilay boriky. Jesosy aza nozahany toetra tamin'ny ananany fahalemem-panahy sy ny fanetretena. Ambara mantsy ry havako fa ao amin'ny fanetretena sy ny fahalemem-panahy no misy ny voninahitra. Ao amin'ny fanetretena sy ny fahalemem-panahy no misy ny voninahitra. Tatsika nisandratra Jesosy. Nisandratra Jesosy noho ny fanetretenany. Fa rehefa nitaingina ilay boriky izy hiakatra ho an'i Jerosalema dia indro namelatra ny lamban'ny olona, nanapaka haratsakazo ny olona mba hanofahofana azy. Indro niantso hoe hosana, hosana ho an'ny zanak' Davida. Ny teny Hebreo hoe hosana dia entina ilazana ny teny hoe mba miangavy re, mba avonjeo re, fahasoavana re. Araka izany dia ambara fa tao amin'ilay fanetretena sy fahalemem-panahin'i Jesosy no tonga ny mpanjaka ny famonjena, no tonga ilay mpanjaka malemy fanahy. Misandratra tao amin'ny fahalemem-panahin'i Jesosy ny voninahiny. Ho amintsika rehetra koa zany ry havako, mba ho tsapantsika fa izay manetry tena no asandratra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Raha eo misaotranao zahay nosaloranao voninahitra tao amin'ny fanetretenan'i Jesosy, zanakao izahay, zanaka mpandovanao, kanefa indro ianao Jesosy Kristy, lay mpanjaka ny mpanjaka, lay tompon'ny tompo, no mahenika izao tontolo izao. Ankehitriny ary dia fenoy ny fitiavanao zahay,
anananay ny anjara tsara ao amin'i Jesosy Kristy dia ny anjara izay tsy alaina aminay. Ataonay sy angatanay izany mivavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy be voninahitra, ho anao midera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.